Tsy tataratra ny fandraisan'ireo solombavambahoaka sy ireo vahoaka nifidy azy. Tsy misy nitambernan-draikitra ireo sehatra anankiroa ireo no antony roa ireo no nahatonga ny eza nanomana atrikasa ho fanamafisana ny fampikasohana eo amin'ny mpifidy sy ny solombavambahoaka ary ny fahefana mpanatanteraka. Voaresaka teto anatin'ny roa andro ny fanjakana tsara tantana na bonne gouvernance sy ny resaka dina be. Eto zahay solombavambahoaka izay fahefana mpanao lalàna sady izahay ny mpanaramaso ny asa ny mpanatanteraka dia manaitra ny hambopony tsirairay fa tsy misy vahaolana maharitra raha tsy ny resaka dina io ihany izay ampiharina eto amin'ny tany sy ny firenena. Ny hanitaranazy azy ny tokony atao vomaika ve ny hanimbana ity resaka dina ity. Koa eto zany zahay dia manaitra ary efa niresaka tamin'ny filohan'ny republika teto Tuliara fa tokony ho motivena ny dina be satria tsy misy fampandrosoana valina raha tsy misy ny fandripahalemana eto amin'ny tany sy ny firenena. Koa eto zany zahay dia manaitra ny hambopony tsirairay mba hanampy ny dina be, hanampy ana solombavambahoaka, hanampy ny lehibe ny faritra satria ny tena olana amin'izao fotoana zao zany raha misy zavatra notapahin'ny dina be any antoerana dia efa resy lay olona dia manatona ny tribunaly koa afatra dia manome ST avy hatrany hany ka lasa misy zany ny fifandona ao entre ny dina be sy ny fitsarana. Nefa nahazo fankatoavana avy any amin'ny fitsarana raha tsy mandrefa no jerena ny resaka dina be amin'ity faritsy ity. Anisany andray anjara feno tao anatin'ny atrikasa ireo fiarahamonim-pirenena izay naneho ny heviny. Tsy misy ny fampandrosoana laha ohatsika hoe misy ny tsy fandriam-pahalemana. Dikan'izay zany io resaka tsy fandriam-pahalemana io dia diditsika iaby. Ka tao agnatin'ity dialogue zay nifanaova miaraka amin'ireo ray aman-dreny député ireo dia nikatsahana zany ilay complémentarité na ilay fifamenona eo amin'ny andraikitra zany izay sahan'ny société civile sy sahan'ny député moa zany. Dia hita zany fa nisy ilay plan d'action zay natao teo izay ataontsika hoe manorisoritra ny zavatra tokony hatao manomboka izao zay tokony ataon'ny roa tonta zany dia manampy ihany koa zareo avy eo amin'ny région. Tapaka nandritra ity atrikasa ity fa hisy ny fiahonana indroa isan-taona eo amin'ireo olom-boafidy sy ny fiarahamonim-pirenena.